partage ianao am'ireny namatsika sy ny mpijery atsika rehetrarehetra no anatin'ity fotoana mba hifampaherezatsika eto ty. Fotoana fohy tsy de lava akory fa akatsika lesona ary akatsika fampianarana sy fampaherezana fohy ho anao izay matsiaro mandalo ady mafy na olana mafy eny na tia Madagasikara tsika na ty ivelan'ny Madagasikara na tia France na tia Europa tia Allemagne zay toerana misy anao tsy mampaninona fa androany de natokana ho atsika rehetrarehetra mihitsy ty fandarana ity de afaka mandefa any am'ireny namanao reny ianao mizara araky ny teneko tao tsy de ho lava akory ny fampianaratsika fa andraisatsika lesona androany dia hivavaka ho an'ny fianakaviana, hivavaka ho an'ny akohonana zay no anisan'ny vavaka mba tena tiako atao androany ho atsika mianakavy. Ao anatin'ny minitra vitsivitsy de ao anatin'ny sekondra vitsivitsy de manasanao aho hipartage am'ireny ami anao reny am'ireny namana indrindraindrindra ireo namatsika tia Frantsa tia Paris de manasanao aho hizara zay zavatra hizara itony fandarana itony ro aloha hivavaka tsika de hivavaka fohy amelohan'ny dirako amin'ny fotoatony resaka satria araky ny teneko teo dia hitondra mambavaka ny ankonantsika, ny ankonanao, ny zanakao, ny vadinao, ny vady aman-janaka, hitondra mambavaka tsika ny fianakavianao rehefa aveo zany. Misaotra indrindra tompo mankasitraka anao satria Andriamanitra lehibe anao ary Andriamanitra tianay andray afatra fohy zay tompo dia matoky fa hiteny aminay ianao ary ampahery anay ary ampianatra anay tokoa zay zavatra tokony ho takatray anoro lalana anay zay zavatra tokony ho hainay ihany koa. Misy saotra tompo. Amen. Ndray andro ny Baiboly de nilaza izy ho teny zao ny tokony asan'ny apôstôly toko fa 9 manao hoe minoa am' Jesosy Kristy tompo de hovonjena ianao sy ny ankonanao. Rehefa anisan'ny zavatra anankiray mafy indrindra ry havana eo amin'ny fiainatsika ary tena hoe mangidy indrindra eo amin'ny fiainatsika de ny hoe manana zanaka ao anaty olana ianao, mitokantranonao anaty olana. Zany anisan'ny zavatra tena mafy de mafy mihitsy. Zany hoe mety hoe anananao ny vola, anananao ny trano, anananao ny tomobila, anananao ny zavatra rehetra fa ny zanakao mifokarongony, ny zanakao anaty adalana, ny zanakao lasa lesbienne, ny zanakao miteraka tsy manambady, ny zanakao miaraka amina vadin'olona. Anisan'ny mafy de mafy ny mieritreritra an'izany hoe ianao tena mikarama be ary mampidiboly isan'andro fa ianao nefa tena tia ny vadinao, nefa ny vadinao le tena tianao io de mampirafy ianao, io vadinao tena mahafinaritra anao io de tena mijangajanga mampijaly ianao, nefa ny vola tsy mahory ianao. Ny vola nananao any amin'ny banky, ianao miasa maraina mandraparivon'ny andro ary tena hitanao hoe mitobaka amin'ny vola, ny vadinao koa miasa, ny vadinao koa miasa ary samy miasa nareo ny vady, ny vola samy anananareo, samy manam-bola na ianao na ny vadinao. Fa ny mampalahelo de zao tsisy fitiavana ao an-trano, tsy misy fitiavana ao an-trano. Zany le hoe mandeha ila ohatran'ny kirarony be aminahy ary tsy misy zavatra mafy, tsy misy zavatra mafy, tsy misy zavatra mafy ohatr' zany hoe isaky miditra ao an-trano ianao de misy alahelo, isaky miditra ao an-trano ianao dia miakatra ny tension anao,
isaky miditra ao atrano ianao de tena ao anatin'ny fonao tena mitebiteby hoe inona indray no hitrangato. Isaky miditry ny trano ianao de eninao hoe misy fahavesarana ary satronao foana ary hiala ao atrano, satronao foana hijanona any am-piasana, satronao foana andeha hivoaka hitsangatsangana, satronao foana tsy te hiditra ao atrano mihitsy ianao fa tena eninao hoe misy ranomaso ao, misy tebiteby ao anatin'ny trano. Mety avy amin'ny zanakao io, mety avy amin'ny vadinao io, mety avy amin'ny momba ny akonanao io, ary zany no anisan'ny mafy de mafy indrindra amintsika rehetrarehetra. Ary zay no anisan'ny nahatonga anao hoe amin'ity alatsinainy alina ity de nanapa-kevitra mba hivavaka manokana ho anao sy ny akonanao, nanapa-kevitra mba hivavaka ho anao sy ny vady aman-janakao, nanapa-kevitra mba hivavaka ho an'ny famianao ray manontolo, satria misy fotoana misy zavatra tsy hainao vahana mihitsy, tsy hainao vahana ao anivon'ny tokantrano, ary ndraindray anao tena mametraka fanontaniana mihitsy hoe raha azoko ny velesiny ty zanako ty, raha mbola azoko ny kapohany ty zanako ty de ny kapohako, tena ny kapohako tamin'ny sekibo, raha azoko ny dresena ty vadiko ty, inona ny vavatsy efa navoakanao, inona ny zavatra tsy efa niteneninao mba hahatonga ny vadinao iova, hahatonga ny akohonanao iova, fa misy zavatra tsy hainao mihitsy ny maîtriser azy, tsy hay, tsy vitanao mihitsy micontrôler azy. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny Diasan'ny Apôstôly toko fahaenina amby folo ty andininy faraika amby telopolo manao hoe minoany Jesosy Tompo de hovonjena ianao sy ny akohonanao, hovonjena ianao sy ny akohonanao. Misy zavatra riavana zay tsy haitsika ny mamahazy mila manaiky an'izany tsika, mila manaiky an'izany ianao, fa misy zavatra tsy hainao ny mamahazy, misy zavatra tsy vitanao ny mamahazy. Aza mieritreritry ianao manao hoe hainao daholo i zavatra rehetrarehetra io, vitanao daholo i zavatra rehetrarehetra io, mety dokotera ianao, mety dokotera ianao de hainao daholo ny mitsabo ny aretina rehetra, vitanao ny manao ny opération kibony vehivavy io, de ny manala ny tsinainy ao, de ny mananga ny tovany rehetrarehetra ao, de ny manala ny fibrome ao anatin'ny kibony vehivavy, de ny manala kiste any anatin'ny rein, vitanao zany. Fa misy zavatra tsy vitanao ny mifeny akonanao, misy zavatra tsy vitanao ny mifeny akonanao. Tany a Madagasikara de nisy général anankiray zay, général izy io tena hoe izy ny mpanenjika an'ireny jiolahy reny, mpanenjika ny jiolahy. De zao nefa reny le jiolahy sy le mpifoka rongony reny sy le tena bande reny, izy ny tena lehibe mpanenjika an'ireny io général io. Zao nefa ny zava-doza ny zanany lahatokana de mpifoka rongony ary lehibe amin'ny mpifoka rongony, ary lehibe an'ireny le bande le tena bande tena an'ireny, ary eo ny nampamohy fo azy, eo ny nampamohy fo azy hoe efa nampitahoriny zanany lahy io, gadraiko alahy, za mihitsy ny tsy rarahiny le zanany lahy akory, tsy rarahiny le zanany lahy akory, ataoko an'izao hoe lahy tena inona tsy efa nataony général hoe efa nidorany tamin'ny fera le zanany lahy fa tsy nampidiriny violon, satria zay mihitsy ny ano tena nampidiriko violon la ary gadraiko lahy, de nampidirina violon 2 jours, de izy ihany namoaka azy tao, izy ihany namoaka azy tao, fa tsisy ninina azy natao, ampitahoriny amin'ny basy, midariko sy ny sisa, le zanany amin'io eo amin'ny 17 ans 18 ans eo, fa tsitany zay ifezany an'le zanany lahy, tsitany nefa izy lehibe an'ny miaramila, lehibe an'ny polisy, mpitandro filaminana reny le mpanenjika jiolahy rain-dahany reny, izy ny lehibe an'ny mpanenjika mifoka rongony, fa ny zanany tsy voafiany. Tsy vitanao daholo irehetra, misy zavatra vitanao no mifehy azy, misy zavatra vitanao no mamaha azy, misy zavatra vitanao ny capacité anao sy ny compétence anao, fa misy tsy ao amin'ny compétence anao, tsy ao amin'ny fahaizanao, ary tsy maintsy mila an'Andriamanitra, tsy maintsy mila an'Andriamanitra. Nahita mpitsara vehivavy izy io, mpitsara vehivavy, le izy ny lehibe an'ireny divorce, lehibe an'iny izy ty, lehibe an'iny moa zany mpikarakara ny raharam-panambadiana, resaka fanambadiana sy resaka fisaraha-panambadiana. Izy matetika zany ny dossier rehetrarehetra mandalo aminy de momba ny fisaraha-panambadiana ny dossier mandalo aminy.
fa ny mahavarina izy misarabady ary mivadiny tsy voafehany mihitsy. Misarabady de misaraka izy mivady misaraka ary findrony sarabady izy nefa izy ny lehibean'ny amin'ny resaka ino izy ty la fitsarana momban'ny fanambadiana. Misy zavatra tsy hainao ny fiasa, misy zavatra tsy hainao ny fiasa ary leo riavana ny ilanan'Andriamanitra. Io no afahako manome torohevitra atsika hoe inona ny tokony atao ahafahanao mifiainy akonana, ahafahanao mahatonga ny zanakao, ahatonga ny zanakao tsy handeha amin'ny adalana, ahatonga anao hifietsara ny zanakao. Teboka voalohany momba ny zanaka aloha resahantsika. Baiboly de miteny manao hoe zaro amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza fa na de fantatra ary izy tsy ala am'izany. Ny Baiboly de miteny any amin'ny Galatiana toko fahaenina milaza manao hoe zay afafin'ny olona no jinjaina, zay afafin'ny olona no jinjaina. Ino zao zavatra fampianarana mekotsika zao. Ny zanaka riavana de tsy endriendry ho azy zany. Tsisy zany zanaka zany hoe mandeha eny izy de miaina eny izy de iendriendry ho azy izy de lasa iendry ho azy eny izy de lasa manana fahendrena voajanahary. Tsy possible zany, tsy possible zany, tsy possible zany. Zany hoe lasa manana zanaka endry ho azy ianao de nandeha automatique iny de endry ho azy hatrany akibondreny de endry ho azy hatramy fatany rano de tsy nanadalanao amandra-pahalehibeany, tsy nanadalanao, tsy mitombona zany. Zavatra anankiray ihany ny mampitombona an'izany de zao, zay afafinao amin'io zanakao io, zay ambolenao amin'io zanakao io, izay anazaranao an'io zanakao io, de io ihany no hitranga amin'ny fatany rano, io ihany no hitranga amin'ny fatany rano. Rehefa nozarinao andiny zanakao de mbola kely izy, efa nozarinao andindy de lasa mpandizy rehefa lehibe. Rehefa nozarinao lasa mpihirahira izy, anaraka n'renyle izy renyle mpihira malaza vehivavy reny, ry Céline Dion ohatrany de ho lasa ohatran'iny izy, ho lasa ohatran'iny izy rehefa lehibe. Rehefa nozarinao zanakao nahita ray mpianakaviana ndray andro, ray mpianakaviana ndray andro hitany masoko mihitsy, mifoka sigara izy mifoka sigara de aveo izy avy mifoka sigara iny de ariny le borika sigara, ariny le borika sigara de tsiponiny le zanany telo taona, tsiponiny le zanany telo taona le borika sigara de fohany le zanany telo taona, fohany satria hitany le rainy, hitany le dadany de iny ihany narahany. Ary io zazalahy io tadidiko tsara 12 taona de fa lasa mpifoka sigara, 12 taona de fa lasa mpifoka sigara satria izay ny hitany tam'le rainy de izay ihany koa ny lasa fiainany. Rehefa mahita zazakely reny, nietina mivavaka foana le zaza, entina mivavaka de mahita an'le pasteur mitarika fotoana, mahita an'le pasteur mitory-teny de lasa koa izy mandray micro, lasa koa izy mandray micro rehefa any an-trano, de lasa izy mandray micro de mihira ihany koa, de mitory-teny ihany koa izy, de mitarika fotoana ihany koa izy. Reny zany no ahitanao azy hoe zay zavatra nazaranao zaza ihany izy de mbola kely, inona ny ambolenao aminy de zay zavatra ambolenao aminy maniry eo aminy. Ohatra zanaka sinoa zao, ohatra ny zanaka sinoa vao 5 taona izy ohatra de fa ampianarina resaka elektronika, ampianarina resaka elektronika de fa mianana 5 taona de normal be ny sinoa raha miazakazaka be ara-toekarena, ara-toekarena ny resako, ara-toekarena fa tsy ara-pito ny raha tena fa ara-toekarena. Ny samy manana ny fomba nazarany azy ka ny mahatonga ny zaza kely na ny tanora teo arina, tanora teo 20 taona izy lasa lesbienne, teo 17 taona izy lasa fokarongony, lasa jiolahy izy, lasa manadala ny ray aman-dreny, lasa mabevoka zanak'olona, na lasa teraka tsy manambady, lasa tena manao adalana, de tadidio ray aman-dreny fa nisy erreur anao tao, nisy adosona tao, ary io adosonao io tsy voamaly, tsy vo tamin'ny herintaona fa hadosona hatramin'izy mbola kely, hadosona hatramin'ny zanako mbola kely
de nisy fanazarana tao, nisy zavatra nambolenao tao izay tsy nipetraka tamin'ny tokony hipetrahany, izay tsy mipetraka tamin'ny zavatra tokony hipetrahany. Dia rehefa tsy mipetraka ny tokony ho izy lay fitezanao n'le zanakao, tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny zavatra nafafinao tamin'le zanakao, de li lasa maniry any amin'ny fahatandrony, any amin'ny fahalebiazany. Rehefa nizarinao ohatra hoe nareo ray aman-dreny le mahivava ireny, le mahivava be le tena rehefa miresaka tena le mahivava, de jerevo io zanakao io tsy mila ampianarinao nininy fa tonga de lasa mahivava ho azy io, lasa mpiady aman'olona ho azy io rehefa lehibe, lasa tonga le tena zay zavatra ohatran'izany. Jerevo nge ny zanakitsika eto Frantsa, eto Frantsa zao tsika maro ny maro tsika mipetraka eto Frantsa, de jerenareo fa rehefa mitaiza zanakao nareo mivady ohatrano ohatra hoe adiny romonja nareo le marainy iny nareo miresaka ny zanakareo adiny ray de ariva adiny ray koa nareo vao mba miona aminy, de any ampianarana foana izy maraina sy ariva any ampianarana foana, de nareo miezaka mampianatra azy teny gasy fa tsy possible mahay miteny gasy zany io, tsy possible mahay miteny gasy satria ny fotoana laniny be indrindra, ny fotoana laniny be indrindra de any ampianarana, ary ny any ampianarana de miteny frantsay, ny any ampianarana miteny frantsay, ny ankizy miaraka amin'io miteny frantsay, ny mpampianatra miteny frantsay, de tsy possible izy ahiteny gasy, tsy possible satria iny nefa fahazarany bebe kokoa le miteny frantsay, fahazarany bebe kokoa. De zany mahatonga atsika hafa ndray le hoe misy fiarahamonina mihitsy communauté gasy, de hoe fianarana gasy, de fianakaviana ohatrano gasy daholy, de miteny gasy daholy nareo, misy olo efa folo mahery nareo ohatrano de miteny gasy, de mba mety possible ihany mifangaro teny gasy kely hoe de miteny frantsay, teny gasy, de teny frantsay. Fa raha hoe raha nareo mivady fotsiny de zay andaniny io zazy io fotoana sy anazarana azy bebe kokoa, anazarana azy bebe kokoa, de iny lasa fitondran-tenany, iny lasa comportementny, iny lasa karakterany, le zavatra iainany bebe kokoa. Ka raha te hanana ankonana ianao na zanaka tena hoe tsy anadalanao rehefa lehibe, tsy ampijaly ianao ray aman-dreny rehefa lehibe, de zaro amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza, ary ny tsara indrindra amin'ireny de ento mivavaka ny zanakao, ento mivavaka ny zanakao. Zany ny tombotsoa azafady raha miteny an'ity fa makalesona foana tsika. Jerenareo raha ny zanaky ny olona silamo, zanaky ny silamo eto Frantsa, na ny zanaky ny ohatr'izany, ny zanaka zareo Turquie, zanaka jiosy, zariny azy hoe zao ny fombatsika, zao ny maizy atsika, de tena mandra-pahalebeany ny zanany, tsy menatra mampiseho ny maizy azy, na de manoloanany hoe fitondran-tena mahatsiravina iainan'ny olona maro eto Frantsa ary, de efa iny ny zarany an'le zanany, de manaraka n'iny ny zanany. Ry kristianina isany, tsy misy zavatra tonga ho azy zany amin'ny fiainana, tsy maditraditra ho azy zany ny zanakao, tsy manao adalana ho azy zany ny zanakao, tsy manao erera ho azy zany ny zanakao, fa nisy zavatra nambolenao tao. Raha vao tara fitezana ianao, tara fitezana ianao, de ahita olana ianao amin'ny fitezana ny zanakao. Zany no mahatonga na miteny foana ny ray aman-dreny kristianina hoe ento mivavaka foana ny zanakao na manelingelina ary aloha any am-piangonana. Aza janona any an-trano mihitsy zany izy, itsika ray aman-dreny zany manana n'izay fahazarana zay hoe manelingelina ato zanako tena am-piangonana, aloha janona ato an-trano ato, aloha anato ato izy de mena telefonina izy de mijery video izy, de zany de ho any am-piangonana. Tena manao erreur be tsika amin'ireny, manao erreur satria menao telefona izy de lasa ny telefona sy ny Facebook indray no mitaiza azy, asainao mijery télé izy de télé indray no mitaiza azy, asainao mijery internet izy de internet indray no mitaiza azy, satria izy tsy etinao any am-piangonana. Ajanonao rero izy toy izy ianao aloha izy iaraka amin'ny namany eo, de namany indray no mitaiza azy, namany no ampianatra azy. Fa manelingelina na manelingelina anao ary ny zanakao, de eto foana izy aloha any am-piangonana, satria any ny fitezana tsara indrindra. Fa rehefa ela ny ela mahita ny toetrandry pasteur eo izy de lasa sy le mpihira eo izy de lasa ampidiran'Andriamanitra,
anana fitondratena tsara zaho tsy miresaka any amin'ny hoe resaka ekonomi sy ny hoe fandrosin'ny firenena ny an'ny sinoa de zay no ny zanany de ny mbola kely anao elektronika dia mandroso be ny firenena sinoa ny resaka ekonomika ka ny resaka tsy resaka ara ekonomi na ara teknôlôjia tsy miresaka an'izay fa miresaka fitondratena fa ny fitondratena tsara indrindra de ny zanakao mahita olona mitarika fotoana, ny zanakao mahita olona miaintoroteny, ny zanakao mahita karazana mpitoroteny de any izy mamerina ny afarany la hoela na hoaingana tsy ho possible ny zanakao voatarika amin'ny resaka rongony, tsy possible izy voatarika amina adalana, tsy possible izy voatarika amina mandratsy, tsy possible izy hirahira fahatany zao tontolo zao, tsy possible izy anana fitondratena ratsy, fa possible izy amin'ny fahatany rany ho lasa mpihira evangelika, lasa mpitorotena, lasa mpitory filazantsara, zava-masina ny zavarivako amin'ny vavany ary ny fitondratena no arovan'Andriamanitra. Zany ry ralasena bavy malala no anisan'ny tsara indrindra amin'ny fitezana ny akonana, zany ny fitezana ny akonana. Fa raha voatara itsika fa hoe alezy fa rehefa lehibe izy malala ny ataony lehibe zany manko ny fisainatsika ray aman-dreny zany rehefa lehibe izy fatany any ny tainy aliany fa za teriterena ny fivavahana ny ankizy tena manao erreur ianao vo mitsopoka am'zany hoe rehefa lehibe izy malala ny ataony satria mahatonga zany rehefa lehibe iny izy efa tsy fatantsony le Andriamanitra tsy fatantsony le fivavahany tsy fatantsony zany Jesosy zany manomboka efa le zotontolo zao nefa fatany ary raha any ianao vo isitona azy hoe andao hivavaka fa adalany io tena tara loatra raha any ianao vo isitona azy hivavaka hoe andao hivavaka fa tena adalany io tena lavaka io efa tara loatra satria efa manomboka mahita fiainana be da be izy, mahita plaisir izy, mahita fafinaretana amin'ny tany izy, efa manomboka mifoka izy de efa manomboka mahita tsirony labiera, mahita tsirony toka, mahita tsirony fijangajangana, mahita tsirony fiarana amin'ny lehilahy sy vehivavy sy amin'ny fanalanjazy ka raha any ianao tena diso anaka fa ty ny tena izy trop tard ozy izy mivazana tara loatra trop tard fa tsy maintsy ary zay ny expérience hitako raha vo hitondra ny fitondratena ny ankizy ho amin'ny ara-dalàna ianao de ny mbola kely izy de efa tsy maintsy zarinao am'zany de tsy anahirana anao izy rehefa lehibe zay anankiray zay le izy afafinao nojinjainao zay zany rehefa mbola kely eto ndray amy resaka rehefa hoe ary rehefa lehibe ary izy de ahoana am'izay ny ataonao ary reto rehefa miresaka hoe lehibe de tsy ny zanakao ihany fa hatramy vadinao hoe manomboka mikorotana zany ny tokantranonao de inona ny tokony ataonao tsy voafiainao tsony ny zanakao, tsy voafiainao ny vadinao, mikorotana ny fiainam-pianakavinao, mampitomany anao ny tokantranonao, tena makarary fo anao mitsofoka ao an-trano, tena isaky miditra ao an-trano anao de tena izy anao tena hitsofoka atao anatin'ny tena problema indray, inona ny tokony hatrehanao amin'io. Zavatra anankiray ihany rehefa tonga amin'io sehatra io anao ry havana, rehefa tonga amin'io sehatra io anao hoe tsy voafiatsony ny vady aman-janakao fa efa lehibe, vadinao mampijaly, ny vadinao mijangajanga, ny vadinao mampirafy, de tadidio fa eo amin'ny olana tsy hainao vahany ianao. Averiko raha vo tonga am'izay ianao de efa tonga eo am'le tsy hainao vahana io, fa tsy maintsy eo le hoe mila an'Andriamanitra ianao, eo ianao tsy maintsy mila an'Andriamanitra, fa ny vadinao tsy azonao terena ity anao. Maro nitsika misy amitsika trasiny hoe mampirafy any vadiko hoe mana de ahoana pastera ny ataoko fa mampirafy any, tsy azonao terena. Voanikeo any resaka tamina vehivavy anankiray de zao ny teniny io anabavy io manao hoe pastera zaho izy aty Frantsa aty ny vadiko mijangajanga mampirafy any, mampijaly any vadiko fa tsy hitako tsony zay atao mamoy foa pastera, tsy mba hoe mba misy havana aty ozy izy mba hananatra ny vadiko, tsy mba eo ny rafozako hananatra ny vadiko, tsy mba eo ny ray aman-dreniko sy ny fianakaviako hananatra ny vadiko.
ranabavy a na eo ara ny rafozanao na eo ara ny ray aman-dreninao na eo ara ny fianakavianao de tsy azonao terena ny vadinao itianao satria izy matoa mampirafy anao matoa izy mampirafy de mahita vehivavy tsara lavitra noho ianao izy ary izy koa raha ampirafy anao de tsy olona ratsy noho ianao ny ampirafesany anao zay de oka zava-tsara raha ampirafy anao ny vadinao de tsy olona ratsy tare noho ianao fa ny tsara lavitra noho ianao raha ampirafy anao ny vadinao de tsy ny olona antitra noho ianao mety hoe 7 taona de raha ampirafy anao izy de tsy olona 15 taona ny ampirafesany anao fa faravaratsy ny olona 7 taona ny ampirafesany anao zandrinao lavitra raha ampirafy anao ny vadinao de tsy olona n'importe qui ny ampirafesany anao fa olona mety manambola lavitra noho ianao manakarena lavitra noho ianao tsara tare lavitra noho ianao ny ampirafesany anao karaha ianao no amierina ny vadinao fotsiny amin'ny fady sy tinana sy teny marary sy teny mandratsa sy hoe ianao tena ohatraotrao sy hoe teny mampalahelo ampandrotsonao zavy eny efa niaraka anao 4 taona de zao ve nanaovanao a zao nanaovanao a non tsy miova am'izany io tsy miova am'izany hoe entinao fotsiny amina sentiment de ianao ve de vitanao ve ny mampitsaly nefa de niteraka telotsika senao teraka telotsika senao de zao ny anaovanao a noho ny efa antitra ve de ataonao an'zao tsy miova am'izany vadinao na omenao fa teny faksizitinana izy hoe tena ianao tena olona dala tena zazazao tena aloha kosa mianana de ano ifanasavangy io ifanasavangy sy fametely marary de ozy izy ianao iova ve vadinao non tsy mampiova azy zany na hoe avy ianao hiteny any zanakao ho avy ianao hiteny any zanakao de ameteny marary ny zanakao ianao na hoe tena napakalala ny raha mihitsy herinao mody miova izanakao io tapabolana mody miova tsy miova io a fa no le teninao mody hoe tena napakalala ny raha ianao tena tsy tia ianao anaka be de tena zao ve anaka ny de mody miova io mody mipetrapetraka io anatrenao a tapabolana 15 jours fa voatapitra ny tapabolana de miverina amin'ny adalany io ary hitadiny fomba izy anafienana aminao ny adalany hitadiny fomba izy anafienana aminao ny adalany fa ny adalany ho toizany ny adalany ho toizany eo amin'ny sehatra io tompoko le hoe sehatra tsy hainao vahana ary tsy misy mahavahany olana io raha tsy Andriamanitra rehefa tonga eo am'le hoe afa zany le hoe zazakely a le zazakely mbola enao no mitaiza azy mbola voavahanao iny raha mbola zaza 5 taona entinao mivavaka 2 taona entinao mivavaka mbola voavahanao iny fa rehefa tonga eo am'raiky 12 taona koa ny zanakao ka eo no vo hitondra azy hivavaka efa somary taratara izy eo a efa taratara izy raha eo no vo hoe izy izy anao entiky hivavaka eto efa somary taratara fa de mbola kely de mbola amin'iny izy mbola vitanao ny maîtrise azy ny contrôle azy de mety fa raha vo efa tonga eo am'le hoe miady nareo mivady miady enao sy ny zanakao efa samy lehibe nareo de efa manomboka eo tompoko le hoe tsy maintsy Andriamanitra ny mamazy io zany tsy azonao mena moral ny zanakao tsy azonao mena teny ananina ny zanakao na hoe teny tsy maintsy Andriamanitra ny tratretra ary eo ny ilana ny hoe fiasan'ny vavaky ny marina ny mahery indrindra rehefa mijery ny baiboly ianao a de misy zavatra tsy hain'ny Mosesy ny mama azy rehefa niona tamin'ny Farao mpanjakany Egypta Mosesy de tsy vita Mosesy tsony ny namany olana rehefa niona tamin'ny Farao mpanjakany Egypta Mosesy fa tsy maintsy Andriamanitra niditra trehitra tao amin'ny Farao mpanjakany Egypta zany Farao mpanjakany Egypta zany tsy hay resena lahatra zany tsy hay resena lahatra zany fa teo Mosesy ny resy lahatra hoe tsy maintsy Andriamanitra ny miditra trehitra amin'ny olona io satria lehibe noho izao io matanjaka noho izao io mahery noho izao io tsy vitako tsony ny andresy lahatra an'io fa tsy maintsy Andriamanitra ny mandresy lahatra azy ary tamin'ny fotoana farany
Andriamanitra naniditra tsetra tamin'ny ady Mosesy ary nandresy lahatra ny Farao tsy maintsy namoaka ny zanak'Israely. Tamin'ny voalohany aloha i Farao tena ziriziry, atao zay ataonareo ry Mosesy fa tsy alefako ny zanak'Israely. Zany no miteny Farao, zany mpanjaka, zany roi de roi, atao zay faraherinao fa tsy mivoaka ny zanak'Israely. Fa rehefa Andriamanitra niditra tsetra, vakio ny tantara ao manomboka amin'ny Exodus toko faharoa ambin'ny folo toko fafito izy io. Fa i Mosesy mihitsy izy vady, i Farao mihitsy no miteny Mosesy, ndanonareo miala eto Egypta, ndanonareo miala eto any ny zanak'Israely, ndanonareo mivoaka. Tanao raha vao Andriamanitra miditra tsetra. Ka misy zavatra tsy vitanao tsony ny mamahany io, tsy possible vitanao ny mamahany io. Fa rehefa manomboka tonga eo am'le hoe maditra ny vadinao, tsy afaka mifampiresaka tsony nareo mivady, tsy afaka mananatra ny zanakao tsony ianao, tsy afaka miteny ny zanakao tsony ianao. Efa nataonao ny fomba rehetrarehetra nanarana azy, nataonao ny fomba rehetrarehetra ampiverina ny fony amin'ny fifankatiavanareo, de tsy mety daholo nefa zay zavatra nataonao tsy mety. De eo ny tsy maintsy mila an'Andriamanitra, eo ny tsy maintsy mila an'Andriamanitra. Io zany tsy mety tsony hoe mampiasa atodo, ampiasaiko tekniky, fa tsy maintsy herin'ny fanahy masina, tsy maintsy herin'Andriamanitra. Ary io le tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faha 9:1 teo hoe mino an' Jesosy Tompo teo vonjeny anao sy ny akonanao. Za mba hivavaka ho anareo raha metinareo zao hivavaka ho anareo rehetrarehetra, ho anao zay manaraka ny fandaharana, ho anareo manana olana amin'ny zanaka, manana olana amin'ny tokantrano, manana olana amina vady, manana olana amin'ny akonana, avelao mba hivavaka ho anareo zao. Za mino fa ny fiasan'ny vavaka zay ataoko eto hikasika ny fiainanao. Za tamin'ny sabotsy teo de nampanantena ny olona namonjy fotoam-bavaka tao hoe miracle, fipoahana miracle, amin'ny herinandro ty fipoahana miracle. Ary de tena vo eo nandray fijoroana vavolombelona tamina anabavy anankiray fa momba zanany anankiray zay efa tsy tokony ho tafiditra amina 4e année any amin'ny tsy haiko am'le fianarana tsy haiko université ta France eto amina resaka droit, efa tsy tokony ho tafiditra ny zanany. Fa no ny herin'ny vavaka androan'ny maray, efa tsy tafiditra mihitsy ny zanany. Efa tany amin'ny liste d'attente ary tsy any amin'ny liste d'attente hoe mba efa kakeo fa mbola any amin'ny fahazato lata any amin'ny fahazato any, fa mahagaga io Andriamanitra io fa tafiditra androany. Nitsory vavolombelona amiko. Nisy ralahy tamin'ny sabotsy alina teo, sabotsy ariva, very ny tomobily nisy nangalatra. Niantso fampiantso teo de nifampiresaka tamiko teo ny akonany hoe very pasteur ny tomobile fa tsy hay zay azo patron taty France zany, tsy hay koa moa fa de atyko ohatra misy na tsy hay zay so fotsiny teniko taminy hita io tomobile io ary misy fahagagano. Jerevao fa tsy maintsy misy fahagagano. Tonga amin'ny marainany iny niantso reo, hita le tomobile. Io zany tena hoe fotoana zao ry havana anehoan'Andriamanitra ny heriny sy mivoninany amintsika. Ka raha zay io vadinao tena hoe sarotra iaraha-monina, tsy hitanao zay amahanan'izy io, allo Andriamanitra hiditra tsehatra. Io zanakao efa tsy hainao ny mamaha azy io, tsy hitanao zay amahanany olana io, avelao Andriamanitra hiditra tsehatra. Ndao hivavaka tsika fa tsy maintsy hiasa ny fanahy masina. Raha mety aminao arao zao vavaka zao, arao zao Jesosy io, rehako zany teninao zany. Fa misy zavatra ndraindray tsy haiko vahana, misy zavatra tsy haiko ny mikontrôle azy, tsy vitako ny mikontrôle azy, fa za mino ny herinao Tompo, mino ny fahagagana, mino ny fanahy masina, fa zay zavatra tsy haiko atao de hain'Andriamanitra tanterahana. Zay zavatra tsy vitako de hain'Andriamanitra tanterahana. Hitanao Tompo ny olana amin'ny tokantranoko sy ny fiainako,
ny olana eo amin'ny akohonako zay tsy haiko ny mamazy tsy vitako ny mamazy fa mino a Jesosy fa ho ambadika ty vavaka androany ity dia hainao ny mamany olana rehetra eo anivon'ny tokantranoko eo anivon'ny vady aman-janako hainao ny mamany olana rehetra zay zavatra tsy haiko vahana tompo dia ianao ny mamazy ianao ny mamazy raha vako Jesosy reo ozina mamatotra ny vady aman-janako reo hery maizina ny fanahana dragona ny fanahana dragona fanahany mena rana manapotika ny tokantranoko raha vako zany fanahana mena rana zany raha vako zany fanahana mena rana zany poteko zany fanahany mena rana sy bibilava manapotika ny tokantranoko zany atsangano ra Jesosy ny fiainako ianao ny mamany olako rehetra ameko anao tompo ny problemako atoko eo ampelantananao ny problemako ianao ny mamazy zany min'ny herinao a Jesosy fa hainao ny mamazy zany misy sotra tompo amen omeko 2 minitra ianao hivavaka de raha vao reo asana devoly fa na fijangajanganany amin'ny vadinao fa na ratsy mamatotra ny zanakao tsy haiko zay fa na mamatotra ny zanakao na rongono na toka ninona na fijangajangana men'Andriamanitra anao fa ifana mivavaha an'izy ireo anatin'ny 2 minitra mivavaha roay ny hery maizina ny devoly mampikorotana ny tokantranonareo roay atao tokantrano ato mivavaha mafy mihitsy anao miala ato amin'ny tokantranoko ato ny devoly mpanakorotana miala ny devoly mpandrava miala ny devoly fijangajangana miala ato amin'ity tokantranoko ty ny hery maizina samy mivavaka mandroka miala amin'ny anaran'ny Jesosy ianao ato amin'ny tokantranonao ato mihitsy ianao roay ny devoly ny fahotana mahazo ry zanakao ny devoly mpanakorotana nareo menakavy miala amin'ny anaran'ny Jesosy miala amin'ny anara maherin'ny Jesosy ninona hery maizina ninona hery ny ozina mamatotra ny fitokantrano ty ninona hery ny famosavina mamatotra ny fitokantrano ty ninona hery ny devoly mamatotra ny fitokantrano ty ireo ankonana rehetrarehetra miala amin'ny anara maherin'ny Jesosy Kristy tompo zany fanapanapotika sy mpandrava rehetrarehetra ny ozina rehetrarehetra mamatotra an'reto fianakaviany reto miala am'izao tokantrano mandray an'ity fandarany ty miala am'izao tokantrano zao mandray an'ity fandarany ty na am'ireo zanany na amin'ny vadiny na amin'ny fianakaviany na amin'ny akonany na amin'ny dadany na amin'ny mamany fa na fisarapanambadiana fa na fijangajangana miala amin'ny anara maherin'ny Jesosy Kristy tompo ravo zany tsy maintsy ravo zany hitsangana le tompo ny fiainan'reto olo reto zany tsy hojanonao raha lasana mba fa hitsangana indray ny tokantranonao hitsangana ny fiainanao rava ampilan'ny devoly sy ny ozina rehetrarehetra rava ampilan'ny satana am'ireo zanakao reo rava ampilan'ny devoly am'ireo zanakao reo rava ny fanahany Goliata rehetra rava ny fanahany Farao mpanjakany Egypta fana mafisa-po amin'ity tokantrano ty fa mafisa-po amin'ny vady aman-janany fana mafisa-po amin'ny vady aman-janany fana mafisa-po amin'ny vady aman-janany fanahany Babilôna fanahany Nebokadnezara fanahany Farao menjera amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy miarina ny fiainanao tsy maintsy miarina ny fiainanao tsy maintsy miarina ny fiainanao tsy maintsy mpandresina amin'ny anaran'i Jesosy misy sotra raiky amen maherezy ianao de ho tahidiny tompo mino fa hisy vokan'izay hivavaka ho anao aia omeko anareo any numéro telefone koa aty a Frantsa aty de afaka mandray ianao raha manana taratasy ianao de maka taratasy na stylo de afaka mifandray amiko ianao de afaka miantso fa hivavaka ho anao manokana aho indrindrindrindra raha aty a Frantsa ianao na aty a Europa aty de fonina ny nampitosika anao hivavaka ho anao fa tsara ny manamarika ihany keo fa laribisy lakamisy ho avy zao laribisy lakamisy ho avy zao amin'ny 10 raha maraina de mandray olona eo amin'ny etsy amin'ny 19 rue de Stalingrad
19 rue de Stalingrad etsy Arcueil ao an'ny mandray olona averiko indray mandeha 19 rue de Stalingrad Arcueil 94 110 angamby isy raha tsy diso aho 94 110 Arcueil ao zany andraisako olona amin'ny larobisy lakamisy manomboka amin'ny folo maraina hatramin'ny 4 mandray olona isany. Raha mila ny telefoniko ianao de raisiko ity telefoniko ity 07 58 84 84 ihany 46 zay zany averiko 07 58 84 de aveo mbola 84 ihany ko zany hoe miverina indroa zany le 84 46 ny farany de afaka miantso aho ianao fa vonona ny anampy anao aho amin'ny toro-hevitra anao aho hitondra mambavaka anao aho mino fa tsy maintsy lamina amin'ny sabotsy ho avy izao moa dia anao vavaka lehibe ho an'ny akonantsika fotoam-bavaka lehibe sabotsy ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora maraina ity toerany ity indray de ry amin'ny La Courneuve ry amin'ny 102 rue de la Convention 102 rue de la Convention 93 120 93 120 La Courneuve zay indray zany amin'ny sabotsy hafa zany le toerana andraisako olona larobisy alakamisy etsy Arcueil de hafa le toerana anaovantsika fotoam-bavaka ny asabotsy amin'ny 7 ery amin'ny 102 rue de la Convention 93 120 La Courneuve zay zany izy de amin'ny sabotsy io tsika hivavaka ho an'ny akonanao ho an'ny vady aman-janaka ao tsy maintsy miovy reo ry havana misy zavatra eo am'le hoe tsy vitanao de avelao Andriamanitra ny anao azy aza mikizitim-belona intsony aza manazatra manambitamby firintsony fa aleo Andriamanitra no amahazy rehefa eo am'le zavatra vitanao de ataonao eo am'le fitezana ny zanakao mbola kely de atao fotomy ny zanakao hivavaka de mbola kely zaro amin'ny lalana tokony aleny fa rehefa tonga eo am'le tsy hainao tsony mamahazy de aza vahana fa mahita olana ianao raha eo anao ny mbola ma fa eo am'le tsy hainao vahana de avelao Andriamanitra hitratrehatra fa matoka fa hotainy tompo anomenareo fampianarana hoe inona ny comportement tokony anananao ny fitondran-tena tokony anananao ny caractère tokony anananao rehefa miasika an'le olana amin'ny vadinao miasika an'le olana am'le zanakao efa tsy hainao vahana reo tsony de mbola isy fampianarana hifampizaratsika raha sikapony tompo raha pitsoariva takizao de mbola mpianatra indray no ezahako teo aloha zany nataoko amin'ny 7 ora alina ty à Paris le fandaharana fa rehefa nandinika sy nanontany hevitry ny maro de le amin'ny 9 ohatra zao no mampety atsika amin'ny 9 ora alina lera fotoana ty à Paris ary amin'ny 7 ora alina any Madagasikara de hitako hoe mety tsara izy ty araky ny fangataham-be sy ny maro de hotahiny tompotsika ho fian'ny fahasoavana veloma daholo tompoko de partageo ihany ny fandaharatsika partageo any amin'ny namana any amin'ny gropy any amin'ny amianao rehetrarehetrany fa mahasoa ny namanao ity fandahara ty partageo na de am'ireny olona tsy de mivavaky reny ary de partageo any alefaso any amin'ny muranao any amin'ny tsy haiko zay andefasanao azy mba ho hitany be sy ny maro zany mametraka mandram-piona de aby manaraka miona indray raha pitso ariva amin'ny valo raha sitrapony tompo de hifampizaravinareo any toy izay fampianarana omba zay vavaka ho an'ny akonana izay veloma daholo tompoko